Vaovao momba ny finoana kosa indray nandritra ny fetiny Pasika iny dia nikarakara fety ho an'ny rehetra ny FJKM mba to mitsangana fanantenana ka ny alatsinainy Pasika teo no nanatanteran'izy ireo izany. Ny Pasika dia tena fety kristianina ary ny alatsinainy Pasika dia mifandray raha teo amin'izay andro fety izay. Tsy navelan'ny fiangonana FJKM mba to mitsangana fanantenana synodam-paritany Avaradrano andalo fotsiny ny alatsinainy Pasika tamin'ity taona 2024 ity, fa nisy ny fety izay nokarakarain'izy ireo teny an-toerana ary natao ho an'ny olona rehetra tsy ankanavaka izany fety izany. Tsy ampy fialamboly raha teo ny olona eny amin'ity faritra ity ka soa aza fa misy ny fiangonana mikarakara hetsika tahaka izao. Manaprofo izany fa hahatongavan'ny olona marobe teny an-toerana nanomboka ny maraina ary tsy nisaraka raha tsy maty ny masoandro. Marobe raha teo ny karazan-dalao nisy teny an-toerana ka nahazo izay nanandrify azy na ny ankizy madinika izany na ny tanora na ny olo-dehibe ihany koa. Hita teny ny cheval de bois, ny toraka kapoka, ny toraka flèche, ny toboggan, loto, ny jeux vidéo sy ny maro hafa koa. Teo amin'ny fanatanjahantena ohatra dia nisy ny lalao foot 7 ka tsy ny lehilahy ihany no nandray anjara tamin'izany fa nisy ireo ekipa vehivavy maromaro izay nandray anjara mavitrika tamin'ny fifaninanana. Nisy ihany koa ny dizomba izay natao indrindra ho fitezam-batana sady fiarahan'ny rehetra miara-mifaly. Isan'ny tena nahasarika ny maro ity dia iray ity. Fa amin'ny fotoana tahaka izao dia misy ny fisarihana tamin'ny alalan'ny valopy mahagaga, loka maro no nozaraina tamin'izany. Natao teto androany amin'izao alatsinainy Pasika fandresena izao dia nanao hetsika lehibe mitondra lohateny hoe valopy mahagaga. Mitandona amin'ny valopy mahagaga io voalohany indrindra dia azoana mamita ny amin'ny fotodrafitrasa dispensaire maternité ary vadidongana vaovao sy akany. Fa ny tanjona faharoa dia hampitombo ny fifandraisana ny fanerasarana zanam-pielezana sy ny reny fiangonana. Ary ny tanjona fahatelo dia isen'ny fitombon'ny fifankatiavana bebe koa eo amin'ny fiaraha-miasa sy eo amin'ny fiainan'ny fiangonana sy ny zanam-pielezana. Ary ny tanjona fahaefatra dia hoentina ampiseho ny fifankatiavana amin'ny fiarahana milalao, fiarahana miala voly, iarahana indrindrandrindra maneho ny korana eo amin'ny fiainan'ny fiangonana. Isan'ny tanjona tamin'ity hetsika nokarakarain'ny FJKM mba to mitsangana fanantenana ity moa ny famitana ny fotodrafitrasa goavana izay naorina ao an-toerana. Tsy inona fa ilay trano lehibe ahitana rihana roa izay sady atao dispensaire no atao akany ary trano vadim-piangonana raha teo. Efa mandroso tokoa ny asa amin'izao fotoana izao ary kasaina hotokanana amin'ny volana Novambra amin'ity taona 2024 ity io fotodrafitrasa vaovao io. Izany indrindra no anetanan'izy ireo ny zanak'ampelezana mba samy ezaka handray anjara amin'izao asa goavana izao.